Fa taoriany fanapa-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana dia tsy tanteraka ny fanesorana ny mpivarotra lokasain'ny commune Antananarivo renivohitra no tanterana androany maraina teny amin'ny tsena ny Bagdad 67 hectares. Ravak'Andriamanala no mitondra antsika eo amin'ny sariny Mamira Samuely. Nivoaka ny dity avy amin'ny fitondram-panjakana ambony izay mandrara ny fanesorana ny mpivarotra no kasain'ny commune Antananarivo renivohitra ny tanterahana androany maraina teto amin'ny tsena ny Bagdad 67 hectares. Tsy nety ilaza ny olona ambonina moka io fanapa-kevitra io ny avy amin'ny solotena mpivarotra sy ny mpiaro ny zo ny mpanjifa miara-miasa amin'izy ireo. Misy fepetra zany teo fa baiko entitra be mariako etoana fa tsy ho nivon'ny commune tsony le baiko ny latsaka fa tany ambony nentina le izy araka ny filazan'le komandany moreky tonga teo satria fampiresaka tamin'le olo izy teo anatrehanay zany de hoe mahazo mivarotra ohatra ny fiainana andavanandro le olona fa tsy misy fepetra aloha sarotra mandaina fa tsy fantatra indray zay ataon'ny commune tonga izy raha pesy de hoe alainy indray ny tany fa lazany jovena zay ngamba de zavatra hafa indray. Tsy aivina omaly atoandro dia nisy mipeta-drindrina mandidiny fanesorana ireo mpivarotra androany talata 9 Desambra avy amin'ny commune. Nanatanteraka fitokonana manoatra izany omaly ireo mpivarotra ka niafara tamin'izao fanapa-kevitra izao. Olana amin'ity tany ity moa ny fampivarotana ny tany nataon'ny Sematy sy ny Jovena tamin'ny taona 10 etsy andaniny 4 taona 3 no nampidirina teto amin'ity tsena munisipaly ity ireto mpivarotra ireto. Mpivarotra izay marina fa mpivarotra teny amoron-dalana no nampidiriny commune hipetraka eo anivon'ity tsena ity.